be fangatapitahina sy fitsofanjano ny evêque ho mpiandro-ondry voalohany diocèse vaovao Maintirano Monseigneur Gustavo Bombina Espinho misahana distrika N distrika 10 ato anatin'ny faritra Melaky miampy distrika pastoraly Bekopaka ity no diocèse faharoa amby roapolo eto Madagasikara atonga nanotsona sy nanome voninahitra ny fanamasinana taty toerana ireo evêque araky amby roapolo hafa manerana ny nosy tarinose apostolika solontenam-papa ny premier ministre Mafal Solonandrasana Olivier miaraka ampikambana ao amin'ny gouvernemanta vitsivitsy dia ministre ny Alena Kibontany ny fampianarana teknika sy arakasa ny komandany gendarmerie Pireneny izay misolitena ny fanjakana Foibe teo amin'ny kabary fohy izay nataony premier ministre no nanambarany ny fiaramiasa matotra misy eo amin'ny fiangonana katolika sy ny fanjakana miarabanao ny fitondram-panjakana rehetra tamin'ny fahasoavana izay noraisinao sy ianao ihany fa ny kristianina katolika rehetra manerana ny nosy ary indrindra ihany koa ny kristianina ato anatin'ny diocèse ny Maintirano izay tarinao satria zava-dehibe ny maha evêque anao ary tsy tonga ho azy ny fifanjavatra angamba roapolo